Notanterahana androany ny fivoriana izay niarahan'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiasana ilay angovo azo avaozina any amin'ny faritra Nosy be indrika anisan'ny manampy amin'izany moa ny banky amin'ny fampandrasoana ty amin'ny faritra Afrika badina ahafantarany maro azy. Nanangona ny vaovao rotsirakotony ray tsara Stefana Razafimaniby. Nisy ny fivoriana manokana izay natao mahakasika indrindra ny firosoana amin'ireo fandaharan'asa momba ny fanampiana na ny dansefa izay miombana amin'ny fanampiana arabola ho amin'ny fametrahana rafitra ho amin'ny famoronana angovo azo avaozina any amin'ny faritra avaratry ny Nosy any Nosy be. Tamin'ny faha 9 volana May lasa teo no natao ny fanaovana sonia ity fandaharan'asa ity ka isan'ny mpiara-miombon'antoka amin'izany ny atrikasa PIC na ny projet pôle intégré de croissance sy ny jirama ary ny banky ho an'ny fampandrasoana ny faritra afrikanina izay panelanelana ho amin'ny famatsim-bola isan-karazany. Vola mitetina $30,000 no natokana ho an'ity fandaharan'asa ity ka ponina mahery ny 10,000 teo no nahazo anjara amin'ny famatsiana angovo amin'izany. Oui, donc il s'agit d'un don de la Banque africaine de développement et du gouvernement du Danemark. Les fonds sont exclusivement dédiés au projet d'énergie propre et renouvelable. S'agissant de Madagascar et de Nosy en particulier, donc il y a déjà un projet d'envergure financé par la Banque mondiale qui est le pôle d'intégration intégré de croissance et dans lequel il brasse plusieurs secteurs et plusieurs domaines, notamment l'énergie. Nambarany solitenany banky ho an'ny fampandrasoana ny faritra afrikanina moa fa voasafidy manokana ny faritra Nosy be ny tamin'ity indray mitoraka ity noho io nosy kely io izay manana tombony lehibe ho an'ny fizahantany. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny herinaratra eny an-toerana izay antenaina fa hiampy izany amin'ity atrikasa ity. Tsy ho ny Nosy be ihany anefa no azo anjara amin'ny fanampiana amin'ny resaka fanidinana angovo fa mbola betsaka ireo faritra eto an-toerana izay azo izany satria Madagasikara dia isan'ny toerana izay manan-karena raha eo amin'ny angovo izay azo ahodina ho ampiasaina. Isan'izany ohatra ny masoandro, ny rano ary koa ny rivotra.